FG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le MESUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous présente. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Amanuchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Andrasany maro ampitondra fanjakana amin'izao fotoana ny famitrahana paikady maharitra malona ny herisetra sy ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Fampandrosoana ny Madagasikara marina ve ny tanjona amin'ny fandraisana ny kompania Emirates sasa tombotsoan'olombitsy ireo mpanao politika sy mpamakafà karaharaha-pirenena androany. Nosakana mpitandro ny filaminana ny hetsika saika hokasainy ny vovonana firaisankina tao tetsy amin'ny Magrobe Oririka androany. Tsy nahazo alalana avy amin'ny prefektora n'Antananarivo izy ireo raha ny fanazavana. Any velany 10 andro taorian'ny fametra-pialany ny gouvernemanta frantsay. Tsy mbola fantatra amin'izao fotoana izay mety ho prime ministre sy ireo ministra andrafitra ny gouvernemanta any an-toerana ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tombo vavy manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha isataratsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Andrasany maro amin'ny ampitondra fanjakana ny fametrahana paikady maharitra manoloana ny herisetra sy ny tsy fandriam-pahalemana. Ny vahaolana ny vahoaka milamina lavitry ny herisetra mantsy no afaka mamokatra sy mampandroso ny fiarahamonina misy azy. Matoa andatsoratra Gaeton Andriatsilafo. Manoloana ny firongatry ny asan'ny jiolahy mampiorory vahoaka sy ny tsy fandriam-pahalemana maro lafy eto Madagasikara. Ny rosona nanomboka androany ary faranaram-pitso eny amin'ny Akademia Malagasy nidinika fifanakalozana mikasika ny herisetra sy ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Fifanakalozana sy fifampizarana izay natomboka tamin'ny famoaboasana ny didim-panjakana 84056 mamaritra ny fitandrona ny filaminana eto Madagasikara. Manampahaizana maro nanao fikarohana manokana tamina faritra maro eto Madagasikara no hitondra izay vokatry ny fikarohana izay sy hanolotra sosikevitra anatsarana ny fiarahamonina malagasy mandritra ireo andro roa ireo. Isan'ny noresahana ary mbola ho resahana amin'izany ny herisetra fanitsahana ny zoma olona, ny herisetra ataon'ireo ankizy tsy ampitaona sy ireo karazana herisetra ataon'ny ombiasy izay manohitra ny fitsaboana sy ny fandraisana ny tanana ny mponina eto Madagasikara. Tafiditra ao ihany koa ary mampikorontana ny fiarahamonina malagasy ny vakifasana, ny alatromby, ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny sehatry ny fiompiana sy ny sisa, ary indrindra ny fisiany ny tsy maty manota manoloana ireo eloka goavana, ny fanjakana tandalana, ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny université izay lasa sakana ho an'ny kalitaon'ny fampianarana sy ny sisa. Ny fanontaniana lehibe mipetraka dia ny hoe ahoana no atao ametrahana fitantanana mampaharitra ny filaminana sy mampihena ny herisetra eto Madagasikara. Ny herisetra sy ny tsy fandriam-pahalemana izay lasa sakana lehibe ho an'ny fampandrosoana, ny tsy fandriam-pahalemana izay manitsaka ny soatoavina sy ny fahafahan'ny fiarahamonina malagasy. Iarahany rehetra mahita tokoa fa toy ny tany tsy misy fanjakana eto amintsika amin'izao fotoana, indrindra raha ny tsy fandriam-pahalemana Monsieur Etsero no resahana. Efa samy naneho hevitra mikasika ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika avokoa ny lafikery rehetra, mpanao politika, olon-tsotra, syndicat, mpampianatra, mpitsabo, fiarahamonim-pirenena sy ny sisa, saingy tsy hita izay fepetra maharitra sy naomby no raisy ny mpitondra fanjakana manoloana izany. Nisy fotoana aza ny volana janoary 2024 nahitsy ny hafatra avy amin'ny mpitondra fivavahana teny Antsonjombe ka nilazana fa tokony ahena ny teti-bolan'ny tafika, ampitomboina ny teti-bolan'ny famokarana fa izany no miantoka ny fampandrosoana eo amin'ny firenena iray. Fa ny hokevitra izay nampisafoaka ny mpitondra fanjakana
Ny mifanotra amin'izany indray aza no nirosoana ny taona 2024 satria raha tokana ena ny teti-bola ho an'ireo ministera isan-karazany tsy voakasika amin'izany ny an'ny tafika. Raha toka tsy nisy afaka mandray mpiasa-panjakana intsony ireo karazana ministera tsy afaka miroso amin'ireny konkoro isan-karazany ireny, ny tafika irery no antokana afaka manao izany ahafahana mampitombo isa azy ireo. Miankina amin'ny fitombony isan'ny tafika ary ve no ampisy fandripahalemana eto amintsika sa tafika nampitomboana isa iaro ny mpitondra isakana izay te aneho hevitra ibahana izay hetsika politika ary koa ijoro sy andany andro eo anoloany ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ny andrasana saingan-tany vahoaka amin'ny mpitondra dia nisy ny filaminana maharitra miainga eny fotony ka na inona paikady na inona fanapahan-kevitra ho raisiny, ny tany milamina, lavitry ny tebiteby vokatry ny asan-dahalo, lavitry ny dahalo ambony latabatra sy ireo tsy maty manota no ilaina. Matoan-datsoratra izay fa fampandrosoana ny Madagasikara marina ve no tanjona amin'ity fandraisana ny kompania Emirates ity sa tombotsoan'olombitso ireo mpanao politika sy mpamakafaka raharaham-pirenena androany. Ny arabo izay fantatra amin'ny tourisme d'affaires kanefa ny zava-misy eto amintsika tsy mandrisika mpampiasa vola. Dubai izay malaza amin'ny fividianana volamena ary anokatra mahazo voa eto amintsika ihany koa ka maro ny teboka mampiaya ireo mpanao politika sy mpamakafaka raharaham-pirenena tamin'ity androan'ity. Honona saina. Maro ny kompani pitaterana anabakabaka tonga teto Madagasikara hatramin'ny nazahoantsika ny fahaleovantena fa sambany hoe filoham-pirenena miaraka amin'ny vady aman-janany no tonga mitsena ilay fiaramanidina. Tamin'ity fitondrana rajoelina ity nomena tombon-dany manokana ny kompani Emirates oharina amin'ireo kompani vahiny hafa. Nomena tombon-dany ny kompani pitaterana anabakabaka anokafana masevo tsenaina filoha teboka telo isany manamafy ny ayany mpanara-baovao momba ny fifandraisana eo amin'ny rotonta. Ny olona rehetra moa zany moatrany nanontany tena tokoa hoe fa inona tena antony na tonga ny filoham-pirenena mianakavy lasa ny tsena zany sy tena namin'ny voninahitra be ny fahatongavany le Emirates iny. Na tian'ny Andriamatoa Rajoelina na sy tiany dia efa hatrany voalohany ny olona efa niteny hoe raha vao misokatra ny ambasady eto ny zareo reo raha vao miditra eto ireo fiaramanidina io dia andeha ny valise diplomatika zay araka ny tsipika eran-tany moa zany hoe tsy azo atao misavan'izy ireny dia mety sanatry zany isy famoahana zavatra maro toy ny volamena indray ka izay no ataoko hoe mila fitandremana be ilay izy ary ny fahatongavana Andriamatoa Rajoelina teny amin'ny fiaramanidina dia vao maika nampitombo an'izay ilay aya zay ka rehefa mitondra firenena dia tena mila mitandrina ianao fa tsy tokony ianao ataoko hoe miteny frantsay moa izy tena mazay hoe faux pas ka nanao faux pas kely izy tamin'iny na faux pas be mihitsy ary. Kely ny herijika ho iatran'ny faneho-kevitra fa hitondra fampandrosoana ho an'i Madagasikara ny fahatongavany kompani Emirates eto amintsika. Ny arabo havanana amin'ny tourisme d'affaires nefa eto Madagasikara herinaratra tapaka lava, lalana ratsy, tsy fandriampahalemana, kolokolo no manjaka izay isan'ny singa jerena ireo mpampiasa vola. Efa mamarana n'ilay haute saison tsika amin'izao fotoana zao ka raha ohatra te hanatratra n'ilay 1 million de touristes à l'horizon 2028 zany fitondram-pandakana dia tokony ny alohan'ny volana septambra dia efa natao ny adisisika na afahana nanao ny zota voalohany zany zay tokony natao nyity kompani Emirates Airlines ity. Etsy andaniny raha ohatra zany tsika iresaka hoe anao fizahantany aty koa ny arabo dia tsy atopoko tsy karazan'olona mpanao écotourisme. Raha ohatra ka mifantoka amin'ny resaka tourisme d'affaires no zavatra imasoan'zareo amin'ny alalan'ity sidina ity zany dia tsy mino aho hoe tena hiroborobo ny investissement ici de Madagascar satria ny climat d'investissement dia marisarisa eto Madagascar ka raha ohatra zany tanjony fitondram-pandakana malagasy hoe isarika an'ireo mpampiasa vola arabo mampiasa vola eto amintsika zany dia discade zany izy amin'izay fotoana zay. Betsaka ireo malagasy izay mandraraha amin'izao fotoana zao ary mividy entana sy maka entana zany any Dubai. Etsy ankilan'izay koa dia tsy vitsy ihany koa ireo malagasy manan-katao zay manao fizahantany any Dubai ka sao dia mifanohatra amin'izay ary ny zavatra misy lasa zareo arabo indray zany no mahita tombotsoa ao anatin'ity sidina Emirates Airlines ity fa tsy isika eto Madagasikara. Raha izao zava-misy izao olombitsy eto amin'ny firenena fa tsy ny vahoaka malagasy no azo tombotsoa amin'ity fifanaraha-piara-miasa ity raha ny fanazavana. Ny mpitondra ankehitriny izay zatra manindraindra ny vahiny fa tsy miraharaha ny eto an-toerana. Izao itombo ny mpanjifany Emirates fa difitra tanteraka ilay Madagascar Airlines. Tamin'ny professeur Zafy Albert napiditra zay ny Corsair
nampidirina corsera satria ny antony dia zao mba hifaninana tsara isy fananana masina amin'ny corsera sy ara-madagasikara tamin'izany ity tsika tsy manana tsony ara-mady efa maty Madagasikara ilaina tsy misy zany aminay zany tsy dia misy antony loatra na maika hoe ampidirana ny sidina iny eto amintsika satria efa misy ireo sidina hafa reo fa ny tokony angamba dia hoe ahoana atao anarena ny Madagasikara Airlines nefa moa dia raha malala izy io fa dia mangina tsisy miteny tokony anjara fitondram-panjakana ny manarana zany kompania Madagascar Airlines zany satria raha ohatra ka tonga eto ny mpizahatany hoentin'ilay Emirates Airlines amin'izay fotoana zay lasa veran-javony zany ireo mpizahatany zay hoentiny Emirates Airlines amin'izay fotoana zay. Momba ity fahatongavan'ny kompania mpitaterana anabakabaka Emirates ity sy ny fampiteny Madagascar Airlines, mpanao politika sy mpamakafaka maro no nitondra ny fanehoan-keviny tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Isan'izany azo Andreny Narvelo izay nilaza fa gaga nahita ny Freariany Tseroa amin'ilay sidina voalohany Dubai Antananarivo ataona orinasa vahiny. Lasa ihany ny saina hoy azo Andreny Narvelo ny amin'ny hoe ilay tena orinasa malagasy mba nanao ahoana? Misy drafitra mazava anarenana azy ve? Ny sidina ivelany tsy misy, ny sidina anatiny zara fa misy fiaramanidina mandeha fa to hodina fanina. Eo ihany koa ny faneho-kevitra Lazaraza Ferson izay nakasary ny amin'ny hoe raha nisy mpandrarana anao taxi borosy ka nitondra sprinter voalohany teo amina commune iray, mety hitsidika izany ve ny ben'ny tanàna ka hijery ny seza ao anatiny? Mety mba anana fotoana hitsidika ny fiaramanidina gasy ve Joe Biden raha sendra mba makany Washington isika dia azavaina aminy hoe izao no ato anatiny hoy hatrany Lazaraza Ferson. Miamlatsaka ny vonina Pirenena varotra ny resaka ka mahafaly ve no mahita hoe ny hafa no mitrandraka ny tsena tokony ho antsika hoy ny fanontaniana apetrany. Fanosakana ny ampitandro ny filaminana ny hetsika saika okasainy vovonana firaisankina tao tetsy amin'ny Magro Behoririka Androany tsy nahazo alalana avy amin'ny prefektora n'Antananarivo izy ireo raha ny fanazavana. Tonga teny an-toerana ny akamaroany ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana firaisankina mifampiresaka tamin'ny ampitandro ny filaminana saingy tsy tafiditra tao amin'ny Magro hatramin'ny farany. Ilarina Soneny. Avao maraina dia efa tamefy mpitandro ny filaminana manodidina ny Magro mandrary ny fidirana teny an-toerana. Ny solom-pirenena tohina tamin'ny fahitana azy ireo marobe ka samy nifanatrika tamin'izy ireo. Efa maty izay ihany vao toky tenisany. Efa farak'izay kely amin'ny volany zavatra lohanay andro ao anankaramanareo zao rehetrarehetra zao. Dia amin'ny zavatra kely lohanay mahafantatra rehefa izany. Nefa io trano io no abesanareo izay ariatsaka kazobe tsy rara inareo. Mahafantatra rehefa izany. Efa maty ny olona any aminay vao tonga nareo dododo. Vous êtes des hypocrites. Dia rehefa nge tavinareo izay any ambanivohitra mijaly. Mamelona anareo aty. Mahafantatra rehefa raha tsy miasa izay any ambanivohitra ty isany toaninareo zandarma anaterana sakafo anaterana trano alo mena fotsiny karama mbola miandry fotsiny isam-bolana nampirisiriso. Tamin'ny 12 mahery no tonga teny amin'ny Magro ireo solombavam-bahoaka no sakana ireo mpitandro ny filaminana avy hatrany. Mazary manana ny circulation. Misy mandamy fa tsara le raha fa hevitra kely sika. Zahay olo filaminana, zahay olo filaminana. Nareo tokony andeha anakazo be fa tsy evanao gazety zany. Ari martsipoy. Any zao teny ilana nareo zao any. Colonel misy fizarana tsy miasa tsy misy fizarana colonel sanati vava tsy fizarana any tokony ataonareo fotoam-pivavahana no kasaina atao teto amin'ny Magro ireo solombavam-bahoaka ka tsy tokony ho sakanana. Tena mazava tsara na ny resaka ny fanasana raha hoe
fitsofandrano ireo candidat be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna dia fotoam-pivavahana no atao eto amin'ity toerana le izy zany tsy resaka hoe filambaniny avy aty aminay fa filambaniny avy any aminareo satria moins de 24 heures no omenanay hoe ny tanjo bata dia nareo zany amin'ny fotoana zao ndray zany nareo ndray zany zao no lasa manakorotana ny sain'ny olona na ny mahita le déploiement na force ary dia fa ohatrany hoe misy korotana eto misy inona eto reo zay sy mba mbahoaka dao zay rehetrarehetra io zay tonga eto io fa misy zavatra plus important koa zay verina hoe lahara-pamena na misy ary fizarana asa any amin'ny toerana mila nareo amin'izao fotoana zao ny maro tokoa any amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy tsy fandripalemana amin'izao be dia be nareo eto reto député vitsikely reto ve nanaovana an'izany sy olona andeha hivavaka ny akamaroan'ireo olo dehibe manatanteraka ny voalazan'ny lalàna izahay hony avy amin'ny mpitandriny filaminana araka ny fandrairany avy amin'ny préfecture n'Antananarivo tsy nomena anareo zany le tato miantso zay efa fantatrareo zay soratra anatiny le izy dia manatateraka an'izay tsika manatateraka an'izay nareo dia manatateraka an'izay tsika tsy zavatra akoatra an'izay hoe manatateraka an'ilay voasoratry ny lalàna isika fanontaniana mipetraky chef inona re tompo fahotana mahafaty fandrikan-dalàna satria ianao miteny hoe manatateraka ny lalàna inona le fahotana mahafaty na fandrikan-dalàna ataonay raha hivavakato zahay fanontaniana ngamba nisy olona ho any namoaka le izy nisy olona ny adressé anareo an'le izy nisy olona namary anareo araky ny taratasy voalaza koa dia tokony izay ngamba le mipetra amin'ny fanontaniana fa itsika nareo a no ny ataoko hoe ny mpanao lalàna zany no manoratra hoe ahoana ny fomba iza ny olona ampiasaina rehefa zao inona ny fomba fiasa inona araky ny voasoratra ny administration resaka politika fahalemen'ny fitondrana amin'joro ary fatahorana ny mpanohitra ny antony anakatsakana hatrany ny hetsika kasaina atao hoy ireo solombavam-bahoaka tsy mitombona ny antony voalaza tsy ahafahana manao ny hetsika teto amin'ny magro raha ny fanazavana hatrany ny tena marina resaka politika io fantaratasina alefan'ny préfet feno brao mpanjakana eto amin'ity toerana ity izay no tsy azo ananovana an'ilay izy raha jerentsika aizeto no brao mpanjakana eto dikan'izay tsy marina re tompoko fa resaka politika fatahorana averiko fatahorana ny mpanohatra izany satria tsy zakan'izao fitondrana izao a ho lasany fanoherana ny tanàna Antananarivo nosakana n'ireo mpitandro ny filaminana hatramin'ny farany ny fidirana teto amin'ny magro ka lasa ny azo ny seni ireo solombavam-bahoaka taoriany ny fifampiresahana ireny zany ny ambiance eto amin'ny tanàna andro vitsy mialoha ny sokafa ny fametrahana ny antota taratasy ao anatin'izay fividianana be ny tanàna sy mpanotsaina eto Madagasikara izay fa momofopofona kajikajy politika maloto sady ny fiatrehana ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ho ny fanioan-kevitra ireo solombavam-bahoaka Madagasikara avy amin'ny vovonana firaisakina androany ho vitsy araka izany mpanao politika iroso amin'izay fametrahana ny antota taratasy firotsahako vidian'izay izay manomboka raha mpitso raha ny fanazavana Christian Diby anomboka raha pitso fa 10 hatramin'ny 7 septambra ho avy izao enanivon'ireo oveka maneranareo distrika roapolo amin'izao teto Madagasikara ny fandraisana ireo antota taratasy firatsahako fidiana ho an'ireo kandidat be ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna tsy aritsika ireo mpanao politika ny andray anjara amin'ity fifidianana eny fotony ity noho ny kajikajy politika izay efa mandeha amin'izao fotoana izao na mafisin'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara avy amin'ny vovonana firaisakina fa mila fanarenana ny firenena ary dingana voalohany amin'izany ny fandraisana anjara amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity zay mihitsy ho efa hitantsika amin'izao hoe ezakitsika andeha ho any amin'izay maire zay fa ny tanjona dia amampanao politika dia ny anovaina tanteraka ny fomba fiasa amin'ny rafitra rehetra misy eto amin'ny firenena ary izay ny lalana izoranay io hoe ataonay daholo aloha zay ahafantarany vahoaka ny zava-misy tena marina eny anivon'ny faritra misy anjara no mitsara ary izay ny tokony tsy isian'ilay hoe fanakatsakana na falomba tena hitsara ny vahoaka takina ihany koa ny fampitovizan-doha eo amin'ireo samy kandida ho hatrany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara nanamafy ireto farany fa mila mandray andraikitra ny tseny manoloanareo fanitsakitsahana lalam-pifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena zava-tsara mihitsy ny voalazan'ny lalàna zany
ao amin'ny 2015-020 article 8 dia fahefana feno ananany senia no mametraka ary aty tsy andraikitra ny senia no mametraka tontolo milamina mba hahafahana manatanteraka fifidianana mirindra sy andraisan'ny rehetra anjara ary mitovy dia nitaky an'izay fandraisana andraikitra ny senia izay tety zany zay takiny lalàna aminy satria fahefana fenoanana ny senia iny mametraka tontolo milamina manodidina ny fifidianana mba hahafahana mizotra pilaminana n'izay fifidianana izay mitaky araky lalàna zany zay io zao fa tsy hoe sanatria kory hoe asakatsakana ery dia hoe lasa nandeha mitaraina na mitorina inona fa mitaky ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena andrasana araka izany na isy ny fandraisana andraikitra ny senia manoloana izay fampitovizan-joy amin'ireo samy kandida izay andrasana ihany koa na andray lesona tamin'ireo fifidianana filoham-pirenena natao amboletra sy ny fifidianana solombavam-bahoaka nanjakany osika sy ny alabato ireny ity vomera ity tsahivina hatrany fa ny 7 novambra hatramin'ny 7 desambra ho avy izao no fotoana ny fampelezan-kevitra ary no vinavinaina ivoaka amin'ny 4 desambra 2024 ho avy izao izay voka-pifidianana vonjomaiky ho amin'ny fifidianana kominaly sy munisipaly io dia zay ihany koa no hoentsika misedy vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadihadiana sy vao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny mahakasika ny fahatapahan-jiro sy rano lavareny amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny antony tsy fandriam-pahalemana raha ny voka-pikarohana nataon'ireo akademisiana ao anatin'ny tapany faharoa no anarantsika ny atseprian'izay PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Musique et Universal Music Africa présente Franglish un concert au Palais des Sports ce dimanche 22 septembre à 15h. Prépare-toi à un live de ouf. Sono, lumière, effets spéciaux par Ivanko. Achète tes tickets sur ticketplace.io. Massine Issourag. Massine Music Alcoran. Sponsor Telma. Radisson Blue Hotel. World Cola. Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? J'ai le droit? Salon des universités membres de Get Company à Nansan. Bachelier, quelle filière choisir après le bac? Rejoignez nos universités spécialisées en haute technologie, découvrez nos nouveaux studios hyper équipés et participez à une séance d'information et d'orientation pour explorer les métiers et formations en informatique, robotique, génie logiciel, développement d'applications mobiles, administration de bases de données, gestion de projets, intelligence artificielle, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital. Salon des universités membres de Get Company ce vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 septembre à l'immédiat Nansan, USTIO Nansan, Ayeli Nansan, entrée libre.
Manatitra ny arabatra ny tonga lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isantarantsika izay ny fahantrana no amitana ny larana voalohany. Mahatonga izao tsy fandriam-pahalemana amin'irongatra izao raha nivoaka pikaroana nataon'ireo mpampianatra pikaroka avy amin'ny faritra maro amin'izao fotoana izao. Tsy ampy koa ny fandraisana andraikitra indrindra mikasika ny ady amin'ny kolikoly ka antony tsy ahafahana miady amin'ireo tsy maty manota eto amin'ny firenena. Daniela Minoarso. Tsy nitsahatra ny rongatra tato anatin'ny 5 taona farany tranga tsy fandriam-pahalemana manirana nosy tahaka ny halatra maso, ny fanapahan-doha, ny halatromo sy ny maro hafa tany amin'iny faritra tsy minosy iny. Io ihany koa ny fakana-kely izay miha-mahazo vahana hatrany amin'izao fotoana, indrindra rehefa nikatoko ny fifidianana tahaka izao ao anatin'ny distrika Nanjojorobe sy ireo distrika mpifanolo-bodorindrina aminy. Anton'izany raha ny voka-pikaroana nataon'ireo mpampianatra pikaroka ny fantrana lalina iainana isa-tokantrano amin'izao fotoana, miampy ny tsy fandraisana andraikitra ireo tompony andraikitra mahefa izay misahana ny fitandrona ny filaminana. Raha ohatra zany ka hoe mba nitovy any amin'ny firenena sasany hoe mba mitovitovy lenta ny fari-pianana ny malagasy na dia nisy aza nyty hoe tsy fampian'ny fanabeazana na dia nisy aza ny fidoroana zava-mahadomelina mety mba mihenahena le tsy fandriam-pahalemana zany. Ataoko angamba fa tsy ampy ny fahafahany mpitandro filaminana hiasa araky ny tokony ho izy, tsy manana moyen zany eo zay dia raha mahita koa moa zany ny hoe ity resaka kolikoly ity koa tena manjaka be dia lasa nanomainty dia mivadika fotsy. Misy olona efa hay zao hoe tena io le meloka dia lasa avadika tsy meloka indray le olona, dia misy koa nefa olona tsy nanao ninina fa tratra ny tondromolotra dia sarotra be zany miresaka an'le izy. Afana mamahy izay olany tsy fandriam-pahalemana izay araka izany natomboka androany ny hetsika fifanakalozan-kevitra momba ny herisetra sy tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Hetsika ifanakalozan-kevitra iarany ireo akademisianina, mpahay lalàna, ireo tompony andraikitra misahana ny fitandrona ny filaminana sy ny maro hafa. Raha fitinina zany dia sehatra lehibe ny échange na fikanalokevitra eto mba ahafahana mamaha ny olana manao na endriky ny tsy fandriam-pahalemana sy ny herisetra eto Madagasikara amin'izao fotoana iaraha-malala fa tsy azo afenina mihitsy fa misy zany dia samy mitondra ny heviny eo daholo zany ao zany mahakasika ny lalam-panorenana ve ao anatin'ny lalàna fototra ve misy ahitana ahafahamahana an'izany dia tataka izany ihany koa ny andraiky sy ny tsirairay avy na ny mpitandro filaminana na ny mpitsara na ny mpanao lalàna arak'izany fa ny hita moa ankehitriny dia araka ny velakevitra eny teo ny akaben'ilay izy ny fototra ny aingana dia ny fahantrana. Hitoetra amin'ny rahampitso eny amin'ny akademia malagasy Tsimbazaza izay hetsika fifanakalozan-kevitra mikasika ny herisetra sy tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay. Velakevitra manodidina ny 30 indray ho an'ny rahampitso no velabelarin'ireo sokajy faharoa momba ny siansy moraly et politika eo anivon'ny akademia malagasy izay isan'ny mpikarakara ity hetsika ity. Fa mivenina mahazo vahana indray amin'izao fotoana ny fahatapahan-jiro. Noho ny olana ara-teknika avy amin'ireo tambazotra mamatsy herinaratra trano no voalaza ny JIRAMA ho anton'izay. Amin'ny fahatapahan'izay manimba asa fiveloman'olona maro ankoatra ny olana terak'izay ho an'ny isan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Daniela Minoarso. Mitohy hatrany ary mbola tsy nahitamba olana hatramin'ny androany ny olana ny fahatapahan-jiro manerana ny nosy indrindra ho antsika eto Antananarivo na dia olana miverimberina aza no voalaza ny JIRAMA ho anton'izany. Na eo aza nefa izay fahatapahan-jiro izay mitomba hatrany isam-bolana ny vidin-jiro aloha tsy mifanaraka amin'ny tolotra omen'ny JIRAMA hany ka matiantoka avokoa na ny isa-tokantrano na indrindra ireo orinasa madinika mivelona sy miankina feno amin'ny fampiasana ny herinaratra ny JIRAMA. Ny ankamaroan'ny ireto farany izay saika mionona amin'izay herinaratra ny JIRAMA izay hatreto amin'ny maha orinasa madinika azy ireo raha ny fanazavana. Fahatapahan-jiro aloha aty aminay matetitetika ihany voka-dratsiny aloha dia tapaka le fiariana zany tapaka nefa ny zavadrehetra mandeha ihany courant nefa tsy miova fa tonga dia mitombo ary noho ny fandoa amin'ny mandeha ny jiro asa misy rivotra mampandeha azy. Matiantoka izay tena matiantoka mihitsy. Tsy rary ny tsy mety zany fa nefa le aty le madinika ny tena vomafy le mba fiariana kely ohatran'izao mihitsy ny tena simba. Miena zany rendement izay. Ankoatra izay tolotra omen'ny JIRAMA izay tsy mifanaraka amin'ny fandaniana ihany koa ny vidin-jiro aloha na miezaka mitsity sy miena noho ny teo aloha aza ny fandaniana tao raha ny fanazavana trany. Tamin'izany fotoana izany
ny anay ny congélateur presque mandeha daholo reo congélateur anankitelo reo tamin'izany ngefa eo amin'ny 600-750 eo ny par mois fa zao efa mahatratra ndraindray ary 1 million mahery 1 million 200 nefa ary zay am'izao ohatrany mba zay le teny congélateur anay zao tsy mandeha amin'ny hariva vonona daholo reo de maraina alefa kely maraina tonga aty amo ndraindray amin'ny efatra sasany tonga aty mandefa andreo congélateur reo de mandeha kelikely ny congélateur de vonona ialana am'le fidangatry ohatrany hoe tsy haiko na ny consommation tsy miova na le andro zalahany mihitsy ny tena grave be. Ho anam-pe filoha Ambodirano manokana fa olana ialana amin'ny aizina teraka izay fatapahan-jiro izay ny fametrahana jiro lampadaire saingy misy mangalatra izany ho nisy fokotany ao an-toerana. Iny moa zany raha antsika malala ny zava-misy ainantsika kehitriny fa ny zay moa zany niezaka ihany mitady ny praimbonantoka misy koa miezaka ataon'ny fokotany zay miezaka hoe mametaka an'ireny lampadaire reny eny amin'ny elakelatrano zay carte hita tena mafana mba ahafahana hoe raha sanatrera misy ny délestage misy koa moa reny le tsy tena mbola tsy tonga amin'ny poton jiramano asina ihany reny nefa moa misy natsefatsefany moa hoe sonjy loha satsy loha izay marary de misy ny maka miampahany amin'izy ireny. Hatreto raha ny zava-misy kely ny fanantenana ivahan'ny olana herinaratra eto Madagasikara noho ny tsy fananany mpitondra paikady mazava matotra ary matipaika ny olana fatapahan-jiro ankehitriny izay efa tsy vahiny amin'ny sofiny maro intsony noho izy efa olana miverimberina hatramin'izay saingy izao mbola tsy nahita mba olana izao ihany hatramin'ny androany. Anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity vola mitetina 100 tapitrisa ariary no natolotry ny AFD amin'ny alalan'ny Fonds Malgache de formation professionnelle ho an'ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar androany avoly izay entina hanofanana ireo mpisehatra rehetra ho tanterahana amin'ny faritra maro ihany koa araka izany ny fiofanana izay misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny alarany Evson. Nototosaina androany fanolorana ilay vola mitentina 100 tapitrisa ariary ho an'ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar avy amin'ny Fonds Malgache de formation professionnelle sy ny AFD na ny Agence française de développement. Tanjona amin'ny fanolorana io vola io ny ahafahana manolotra fiofanana ireo olona misehatra amin'ny fikarakarana sakafo sy ny fitantanana trano fandraisam-bahiny. Olona avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara no fa hisitraka ny fampiofanana raha ny fanazavana. Vatra ho atao dia atao amin'ny teny frantsay moa zany izy fa somary sarosatra teny azy amin'ny teny gasy fa ny votoatsiny zany dia ny hoe plan de développement des compétences dans le domaine de l'hôtellerie de luxe et du développement durable. C'est zany zavatra ohatra amin'io ny atao hoe ny olona izay hisitraka io fiofanana izay mety hiaritra heritaona satria betsaka ny atao hoe ny module na ny lesona zany izay omena an'ireo hisitraka ireo moa zany dia 20 sy 100 eran'ny atao hoe eran'ny Madagasikara moa raha ohatra ka hoe iteny fotsiny hoe eto Antananarivo any Tuléar sy any Nosy zany no tanterahana zany io atrikasa io moa zany tsy ny hoe ny orinasa izay efa mijoro izay efa fantatsika reny hôtel be sy na ny hôtel kelikely fa eo ihany koa moa zany ataontsika hoe secteur informel gargotier reny zao ohatra misy tafiditra ao anatin'io programme io satria isan'ny tanjona amin'ny firosona amin'izao fanomezana fiofanana izao ny fiomanana sy ny fanatsarana ny fandraisana ireo mpizahatany ho avy eto Madagasikara raha ny fanazavana. Ka mila fiofanana ny atao hoe ny mpisitraka rehetrarehetra ao anatin'ny sehatra ny fizahantany. Zay zany ny antony hoe nanampina ny programme ny Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar zany amin'izay lafiny zay. Maro koa tona fa ny fanampinay Fonds Malgache de formation professionnelle dia tsy mijanona fotsiny amin'ilay hoe fanolorana izay vola zay androany fa raha ny tarimarika moa zany izay nandritra an'izay 5 taona nijoroan'ny FMFP zay dia any amin'ny 3 lafitrisa ariary mahery ihany ny vola nomena ny
hoe secteur touristique io moa zany a mba anadaterahana ny fiofanana am'ty taona ity fotsiny a dia enimpolo enina amby roapolo ny atao hoe ny projet na ny orinasa zany a zay nanateraka formation ary nampiasa ny volan'ny FMFP. Misokatra amin'ny olona rehetra ny fiofanana raha ny fanazavana hatrany. Manodidina ny folo eo fa ny tetikasa tahaka ity izay ovatsiny ny FMFP vola miaraka amin'ireo fampiaramimbonantoka maro. Ny sabotsy fa fito ny volan'izao no tanterahana eny Antsahamanitra ny feonamben'ny mpiasa malagasy. Araka ny fanambarana nataon'ny Kim na ny komity ombona ny mpiasa malagasy androany. Fotoana izay antsoina izy ireo ny malagasy tsy ankanavaka indrindra sendika sy ny mpiasa. Na ny tsy miankina na ny miankina na ny tsy amin'ny fanjakana hatramin'ny mpiasa tena. Ampafantatra ny marary ny mpiasa sy hitondra vahaolana ho an'ny tontolon'ny asa eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Atokana ho an'ny mpiasa iray manontolo ny sehatra mba anambarany ny marary azy any amin'ny toerana iasany sy anolorany izay sosikevitra sy vahaolana mifanojo amin'izany. Ny mpandrindra no mandravitra ny feikevitra. Atsangana amin'ny fotoana io ny délégation ahitana solotenan'ireo mpivondrona rehetra. Io délégation io no mitondra ny feikevitra any amin'ny andriamatoa Premier ministre lehiben'ny gouvernementa, zany hoe any amin'ny mpitondra fanjakana zany a, any amin'ireo mpiara mimbonantoka toy ny banque iraisam-pirenena, ny FMI, ny Union européenne, ny firenena mikambana, isan'izany ny PNUD. Ny antony matsy dia zao, reo no mamatsy vola ny Madagasikara, noho izany tompona andraikitra akory zareo amin'izao fahantrany vahoaka malagasy zao, zao fahantrany mpiasa malagasy zao. Iazo ny fianaratsoa vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Miteraka olana ho an'ireo mponina eny akaiky ny toerana misy ny université ny tsy fahafantarana marina. Ireo tany izay voafaritra fa ny université sy ny an'ireo mponina amin'izao fotoana izao izay efa mipetraka antonany maro. Tranga izay mitarika fanararaotana sy fibodona tany any toerana haingo Rakotondriana Kolo Fianaratsoa. Maro tamin'ireo mponina eny amin'ny fokontany mba tokana Andrainjato nefa antaonany nanamainty milaly io toerana io ary misy amin'izany ihany koa ny nangataka tamin'ny fanjakana ka nahasoa tsara. Ankehitriny anefa misy ny mieritreritra sy milaza azy ho tompony ka izany tany izany indray. Io toerana io no madio kosa nefa dia nisy olona nanamainty milaly ary manana taratasy mazava tsara an'io toerana io izay tsy vao izao fa efa ela dia ela tokoa. Eny fa na ny zavatra rehetra amin'io tany io aza hatramin'ny trano, voly sy dia izy ireo avokoa no namboly izany. Nanamafy anefa izy ireo ny mba hijerevany ny tompony andraikitra isan'ambaratonga ny izany tranga izany sy ny tokony amaritana mazava ny tany université mba hisoroana ny mety ho fisolokina eny an-toerana. 9 hectares no nangatany ray aman-dreninay azy tamin'izany andro zany ao ny saritany 1985. Ka androany maly dia misy olona tambanjotra ny azo ilazana anazy tambanjotra ao anatin'ny piasa milaza fa piasan'ny université maniraka olona manerina manao zay fomba rehetrarehetra mampiasa hery famireza. Za tsy mbola hiteny hoe nitondra gendarme izy na nitondra polisy izy, tsy mbola zay ny androany. Ka dia miantso mba hijerevan'ny fanjakana, hijerevan'ny ministerany fampianarana ambony fa misy olona manaonao fahatany mivarotra tany be da be ny tany amidiny piasany sady idirana ato amin'ity toerana ity ato efa ho firy arivo ka aty amin'ny tany namatisana molaly sy efa vitanay reconnaissance no eritreretana fa hanarenana ny fatiantoka ka tsy ho ekenay mihitsiny. Raha haka ny taninay izay milaza azy fa tompona andraikitry ny université amin'izao dia omeo ny solony aleo mifampiresaka fa raha anao lohamboto mety mba sy ho ekenay mety mba sy ho eken'ny fianakaviana, mety mba tsy mety intsony satria ty ady tany ty no mahatonga ny asan-dahaly. Tokony isy ny maromaritra iraisana satria mbola maro ireo fotodrafitrasa na io fokotany no tokony mbola orina amin'ity toerana ity. Nefa dia izao misy milaza fa manatopy indray ireto tany ireto. Tokony mba petraka ny maromaritra iraisana toerana ity hanaovana borapokotany fampandrosoana fokotany Mbalabe toy. Fokotany Mbalabe tsy hanana borapokotany hata amin'izay fokotany fandefatrana amin'izay. Ategna zao vao saty afary nefany ategna zao mitondra tsisy borapokotany fa dia etra zany magnatany ao borapokotany nefany dia miditra le olona manao zay tsy fatsa zay dirana
iraka pesa hevitra agnaminazy manakory hatreto olana ho an'ny amponina monina eny ny tsy famaritan'ny université mazava ny tena tanin'izy ireo maro koa nefa tsy akilany anararota mivarotra ireo tany eny toerana izay milaza fa azy ireo ny tany hany ka miteraka savorovoro an'ny mponina eny toerana izany marina moa fa efa nisy ny naoty izay navoakany ny teo anivon'ny université fa tsy azo amidy ny tanin'izy ireo fa tafiditra ao anatin'izany ve ireo tany ahitana fanolanana eny toerana sa misy ny manararota ny tsy fanalan'ny mponina ka mivarotra ny fananan'izy ireo. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity hankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formations. Ny fampalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Immédiat, l'unique université habilitée par le MESUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.